Miaraba anao tokantrano manaraka ny Météo amin'izao fotoana izao ary miaraba antsika ihany koa nahatratry ny faran'ny taona 2020 sy 2020 ary mirasoa ho antsika sahady dia hahatratry ny taona 2020 sy 2020 raha ny sary azo tamin'ny zanabolana ary tamin'ity an'ity isaka miakandrefana hatrany ilay rivodoza grande amin'izao fotoana izao ary ao anatin'ny tsokazina cyclone tropical intense moa ny misy azy amin'ny tamin'ity maraina ity raha ny mety fivoarany kosa nefa ato anatin'ny 3 andro dia mbola tsy hisy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagascar aloha zany ny fisian'ity rivodoza ity na zany dia raha maso hatrany izay mety ho fizotrany na ny lalany zany na ny tanjakany fa raha iverenana amin'ny ankapobeny ny mandrafitry ny toetry ny androntsika eto Madagascar dia ny fisian'ilay rindraona izay mitoetra manakaiky ny faritra voan'ny atsinana Madagascar iny no anisany mamatra ny toetry ny andro ary mahatonga ny arotsakorana ho an'ny tapany avaratry Madagascar mety hitatra hatrany amin'ny voatany izay rehefa avy eo no tena ahitana an'izay fa ny any amin'ny tapany atsimo andrefana kosa no mijanona ho maina hatrany ny andro amin'ny ankapobeny ato anatin'ny 3 andro ho avy fa raha mahakasika ny maripana kosa indray mety hisy fiakarana misongadina ny maripana ho an'ny tapany atsimo atsinana Madagascar mety voakasika ihany koa ny ilany atsimo amin'ny voatany ato anatin'ny 3 andro ho avy izay raha ny toetry ny androntsika ary ho an'ny rapizy vao maraina misy ny orana tandrivondraona ho an'ny fahatra sava ary ny disirika Anambanja sy Ambilibe ary ny any Nosy amin'ny maraina be fa misava ihany moa zay rehefa atoandro ary miverina maina ny andro ny ambiny kosa indray dia mandraona misy tokotoko na mandraona vitsy amin'ny ankapobeny ny andro eto Madagascar ho an'ny rapitso atolakandro misy ny orana tandrivondraona ho an'ny faritra Moromania ny any amin'ny faritra Vakinankaratra Tasy Bongolava sy ny any amin'ny faritra Analamanga ary koa ny any amin'ny faritra Betsiboka Laotra Mangoro ny faritra Analanjorofo sy Ambatsoa ary ny faritra Sofiazy mety ho raikotroka ho an'ny faritra Sava sy Diana ny ambiny kosa indray dia fandambiasan'ny raona sy ny masoandro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay misy fiakarana hatrany amin'ny 5-30 degré Celsius maripana ho an'ny tapany atsimo atsinana Madagascar hitantsika any amin'ny faritra Ivadivavy moa no misy an'izay ho an'ny avoatany dia mandidina ny 7-20 degré Celsius izay maripana ambony indrindra izay ho an'ny ilany rehefa ny Madagascar 7-20 ka hatramin'ny 3-30 degré Celsius kosa ny maripana ho vinavina amin'ny andro ny rapitso ny andro ny zoma dia misy hatrany ny orana tandrivondraona amin'ny tapakandro hariva izay mety ho raikotroka hatrany indraindray voakasika an'izany ny any amin'ny faritry Diana ny faritry Sava sy faritry Sofia ny any amin'ny faritry Betsiboka Bongolava Tasy Vakinankaratra Analamanga Laotra Mangoro Atsinanana ary ny any amin'ny faritra Moromania izay mety ho raikotroka ho an'ny faritra Ivadivavy sy Fidivinany ary ny tapany atsimo amin'ny faritra Atsinanana ny ambiny kosa dia maina hatrany ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny zoma izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny avoatany ary ny any amin'ny tapany atsimo Madagascar kosa indray 30 ka hatramin'ny 5-30 degré Celsius izay maripana izay ny any amin'ny morotsiraka voan'ny atsinanan'ny Madagascar sy avaratra atsinanana moa dia 30 ka hatramin'ny 2-30 degré Celsius ny any amin'ny tapany avaratra andrefana 30 ka hatramin'ny 2-30 degré Celsius ihany koa ny maripana vinavina amin'izay andro ny zoma izay ny sabotsy misy hatrany ny orana tandrivondraona ary saika mety ho raikotroka izay amina faritra maro ny tapany avaratry Madagascar ray manontolo voakasika an'izany moa ny faritra Analamanga ny faritra Tasy sy Vakinankaratra Bongolava ny tapany avaratra amin'ny faritry Menabe ary ny faritra avaratry ny Nosy ray manontolo voakasika ihany koa ny faritra voan'ny atsinanan'ny Madagascar iny mety hisy ihany koa ny tandrivondraona ho an'ny faritra Ivadivavy Fidivinany atsimo atsinana sy Taolanaro ary ny ilany atsinanany faritra Matsiatra Ambony sy Iorombe maina kosa ny andro ho an'ny faritra Menabe ray manontolo amin'ny ankapobeny sy ny any amin'ny faritra atsimo andrefana ary ny ilany andrefan'ny voatany voakasika moa ny any amin'ny faritra Moromania sy faritra Matsiatra Ambony ary ny faritra Iorombe ary koa ny any amin'ny faritra Nosy Androy
ny maripana ho vinavina amin'izay androny sabotsy izay mety mbola miakatra hatrany amin'ny 2 degré celsius ho an'ny faritry matsiatra ambony ary izay misy fivalangoavana kosa ho an'ny tapany atsimo atsinanany nosy ny atitany atsimon'ny Madagasikara iny. Ny any amin'ny tapany avaratra kosa indray dia 30 ka hatramin'ny 1 degré celsius amin'ny ankapobeny maripana ho vinavina amin'izay andro sabotsy izay. Raha verenina kely ho an'ny afovoantany mety miakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ho an'ny faritra Analamanga amin'izay androny sabotsy izay hatrany. Dia izay indray ary ny météo tamin'ny tian'io ty ary raha pitsindray fotoana manaraka veloma tompoko.